Mandeha izy zany androany azafady fa somary salama daholo aloha fa somary nalefako aloha le izy androany mbô hijerevako hoe mandeha sa tsy mandeha indray izy ity fa nisy olana ara-teknika. Miala tsiny indrindra ho an'ireo izay hiaino an'ity hoe tsy mivantana zany fa hisy minitra vitsivitsy hoe tsy tena hoe anam-pianarako zany fa mbola mijery fotsiny aho raha mandeha na tsy mandeha. Tsy haiko raha mandeha le izy. Ohatrany mandeha izy zany ohatrany tady handeha izy zany. Eny ohatrany tady handeha izy zany. Hoe koa izy ity isan'andro misy zavatra hafa foana amin'ny lafiny ara-teknika. Mahaino anahy tsara daholo ve azafady? Fotoana koa izy ity tapatapaka dia tsy haiko hoe raha misy amintsika efa tafiditra ankehitriny afaka miteny amiko fotsiny raha eny tsara le izy na tsia, azafady indrindra. Miandry kely aho koa. Ho antsika izay tsy mijery an'ity mivantana dia afaka esorinareo ny 2 minitra voalohany amin'ity fandraisam-peo sy sary mivantana ity. Eny afaka hanomboka angambany isika satria sady merci Fatinoro sady kokoa nisaotra anao manatrika an'izao fampianarana izao ka andeha hanomboka angambany isika. Misaotra anareo izay manatrika eto tohizintsika hatrany ny fampianarana izay ataontsika ny fandiniantsika ny tranga tao aorian'ny nitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty. Ary aingany hitantsika tamin'ny omaly tamin'ny fijerevantsika fa misy antony mahatonga Jesosy Kristy niseho voalohany indrindra tamin'ny Maria Magdalena dia ho tsapantsika koa androany fa tena misy dikany ary misy akony ny nisehoany manokana tamin'ny mpianany satria izay no andeha hodinintsika androany dia ny nisehoany Jesosy Kristy manokana tamin'ireo mpianany ary be dia be ny afaka lazaina amin'izany ary tsy ilay nisehoany indroa voalohany andeha ho resahantsika ilay nisehoany tamin'izy ireo tany Jerosalema fa tonga dia andeha hiresaka antsika momba an'ilay nisehoany tamin'ny mpianany tany Galilea. Ka sokafo ny baibolinareo raha manana baibolinareo alohanareo ary izay no tsara indrindra moa ny amin'ity fotoanantsika ity dia sokafy ao amin'ny Jaona 1:20. Jaona 1:20 noho ny fotoana moa dia tsy andeha ho vakiantsika izy rehetra fa vakiantsika miandalana izany andalana soratra masina izany. Ny sehatra misy antsika zany zao dia eo amoron'ny ranomasin'i Tiberias na ny ranomasin'i Galilea anankiray ihany. Ireo zavatra anankiroa ireo any amin'ny faritra avaratra zany ny Israely zany rehefa avy niala avy tany Galilea ny mpianatra dia niakatra anakany araka ny baiko izay efa nilazain'i Jesosy taminy ohatra tao amin'ny Matthieu 7:20 na Marka 4:7 sy Marka 4:7 dia tenenin Jesosy izy ireo hoe any Galilea ny fotoana. Ka noho izany niakatra tany Galilea izy ireo dia eto isika mahita eo amin'ny 2 fa misy anaky 7 amin'izy ireo izay eo amoron'ny ranomasina eo dia hitantsika eto zany ny andehaonan'i Jesosy amin'izy ireo ary iaonany manokana amin'ny Petera sy amin'ny Jaona moa zany fa indrindra moa amin'ny Petera. Dia hitantsika eo fa rehefa tafiakatra tany izy ireo dia jerenareo eo amin'ny 9:7 dia hoy Simona Petera taminy andeha hanarato aho. Hoy ireo taminy andeha hiaraka aminao koa izahay. Ohatrany hoe raha jerentsika zany resadresaka zareo eto dia miandry an'i Jesosy zareo. Niteny fotsiny Jesosy tamin'izareo hoe miakara any dia miandrasana ako any. Dia tsy hain'zareo inona moa no tokony ataon'zareo eo am-piandrasana eo. Fa eto i Petera ohatrany mahazatra moa dia izy no mpitarika mampitarika azy dia izy no maka fanapa-kevitra hoe andao isika andeha hanarato. Izay zavatra izay dia na niaraka nanao zareo zavatra izay nazatra an'zareo zavatra efa fantatry zareo ny fanaovana an'izany. Eto isika dia efa misy leson anankiray ho antsika. Misy fotoana ihany koa antsika eo amin'ny fiainantsika izay hoe mbola fantatritsika miandry isika ny baikon'ny Tompo hoe miandry isika ny aino avy amin'ny Tompo hoe aiza ny lalana tokony aleha sy aiza ny lalana tsy tokony aleha.
Ka noho izany dia eto isika dia efa manana leso anankiray rehefa tonga anatin'ireny fotoana ireny isika dia ny zavatra tokony atao dia rehefa fantatritsika fa tokony ataontsika hatrany, rehefa mahazatra antsika tokony manohy hatrany isika amin'ny fanatanterahana izay efa napetraka tompo ataontsika, pandram-pambaran'ny tompo amintsika an'izay zavatra vaovao, an'izay baiko vaovao ananany ho antsika. Dia fantatrareo toy n'ilay tantara eo amin'ny 13 ihany niditra tao an-tsambo kely izy ireo dia tontolon'ny alina dia tsy nahazo na inona izy ireo. Mila tadidintsika fa mpanarato izy ireo, tsy vao voalohany tsy vao tamin'io andro io izy ireo no nanarato, fa tamin'iny andro iny manokana iny tontolon'ny alina dia tsy nahazo izy ireo na dia anankiray. Tena hoe tsy fahombiazana tanteraka zany ny zavatra nikasain'izareo atao dia ny andeha anarato. Eto i Jesosy Kristy dia efa mampatsiahy azy ireo, na dia mbola tsy niditra an-tsehatra azy izy, fa efa mampatsiahy azy ireo lesona anankiray izay efa nampianariny tamin'izareo tany amin'ny Jaona 5:10 dia hoe raha misaraka amiko ianareo dia tsy havita na inona na inona. Ary fantatritsika fa efa nampianarin'i Jesosy izay fa tahakitsika ihany io, indraindray misy lesona izay tsy maintsy averin'ny tompo imbetsaka izay vao tafiditra ao anatin'ny lohantsika. Eto dia tonga ny maraina eo amin'ny 14 rehefa nanazava ratsy ny andro ozy ny ten'Andriamanitra dia nitsangana tetsy atsisin'ny ranomasina teto Jesosy Kristy. Tonga teo izy, fantatra hoe ahoana natongavana, fa araka ny fahitantsika teo aloha teo, indraindray Jesosy Kristy dia tonga ho azy fotsiny dia gaga fotsiny olona hoe eo izy, manana an'izay fahefana izay izy niseho dia nianjavona tampoka tamin'iny vatana vaovao iny. Dia Jesosy eto no mampiditra resaka voalohany, hoy Jesosy tamin'ny 15 manakanina va ianareo? Eto izy antsony mpianany hoe anaka. Zany fiteny izany dia ohatrany hoe ilay fampiasantsika indraindray hoe an'ilay teny hoe orankizia, mbô nahazo zavatra ve nareo? Nahazo zavatra. Zany dia ohatrany fanehoan'i Jesosy Kristy amin'izany fiteny izany ny maray ara-panahy azy ireo izay miresaka amin'ny zanany ka ananany ohatrany hoe hanitra manokana, fitiavana manokana ho an'ireo zanany ara-panahy ireo. Dia eto moa ny mpianatra mety gagagaga hoe amin'izany fantaniana izany dia tsia hozy ireo sady mety kivy fa mety tsy dia tena nafantatra izy ireo hoe iza moa izany olona miantso azy ireo. Fa eo amin'izay tonga ny 15 hoy Jesosy hoe ahoana? Alatsao eo amin'ny sisiny ankavanan'ny sambo kely ny aratonareo dia azo ianareo. Nanomboka tamin'izany, ohatrany hoe hevitra izany, fanehoana hevitra izany ka nankatoa izy ireo, fa ohatrany tsy hevitra fotsiny izany fa tena baiko no omen'i Jesosy Kristy, alatsao no omen'i Jesosy Kristy teo. Ka rehefa nanao izany zareo, nankatoa izy ireo dia nahazo trondro betsaka, nahazo hazandrano betsaka ary tena feno mihitsiny ilay arato nainga tsy zakany noho ny habetsan'ny hazandrano ozy ny ten'Andriamanitra. Izany dia tokony mampatsiahy antsika ny habetsaky ny divay tamin'ny fagagana voalohany nataon'i Jesosy tao amin'ny Jaona 2:2, tokony mampatsiahy antsika ny habetsaky ny tafajanona tamin'ny nanome sakafo an'ireo olona 5,000 i Jesosy Kristy ao amin'ny Jaona 2:4. Eto Jesosy Kristy dia mbola maneho indray fa izy tokoa ny tompon'izao tontolo izao, ary izy ihany koa maneho eto fa ireo izay te hamokatra, izay te hamoha dia mila mankatoa ny baikony na inona izany asa asain'i Jesosy Kristy alaina izany. Tsy afaka niankina tamin'ny traikefa teto ny mpianatra, tsy afaka niankina tamin'ny fahazarany manao an'ilay asa satria tsy nahomby zareo, fa tena tamin'ny nankatoa an'i Jesosy Kristy izy ireo dia tonga nivoha sady tonga be dia be. Ary eo amin'ny 17 ilay mpianatra izay tian'i Jesosy dia i Jaona moa izany mazava ho azy no tonga dia nafantatra fa ny tompo izany. Noho izany baiko izany sy noho ilay vokatry ilay baiko dia tonga dia niresaka manokana tamin'i Petera izy izany dia mbola maneho fa tena mpanakaiky izy roa ireo. Dia hitantsika fa niresaka tamin'ny Petera manokana izy, ary Petera tonga dia nitsambikina tany anaty rano. Mandritra n'izay fotoana izay tsy dia lavitra ny sisiny moa ny sambo dia ny ambin'ny mpianatra dia nandeha nitondra an'ilay sambo nandeha teto amin'ny sisiny izany. Ka rehefa tonga izy ireo, jerenareo ny 15 rehefa niakatra teo an-tanety dia nahita fa efa nisy afo teo ary efa nisy hazandrano teo ambony ary mofo.
Zay ve tsy tonga dia mampatsiahy azy ireo hoe iza marina moa io olona io, i Jesosy Kristy, dia mampatsiahy azy ireo an'ilay fahagagana izay efa nataony teo aloha, satria inona ny tonga eo? Hazan-drano ary mofo. Efa mila tadidintsika izay, fa izay ihany koa no fahagagana nataony tamin'ilay nanome sakafo an'ilay olona 5,000 izy. Ary Jesosy eto no niteny voalohany indray eo amin'ny 10 ary mibaiko an'zareo indray. 10, analao hazan-drano amin'ireo voazonareo teo. Ary tamin'io baikon'i Jesosy Kristy io dia hitantsika ihany koa fa i Petera ihany koa no voalohany manatanteraka izany, mankatoan'i Jesosy Kristy ary mampiseho ny zotom-pony. Ny zotom-pony Petera moa dia tsy azo lavina fantatritsika fa izy dia mazoto hatrany. Eto moa ny ten'Andriamanitra dia maneho antsika ilay isany, fataoko ilay isan'ilay trondro azo, kanefany be dia be ny karazana fomba nandraisan'ny olona ara-tantara ny isana trondro azo io, fa amiko tsy dia tena any amin'ilay isany tena misy dikany, fa ny tena misy dikany dia hoe be dia be, tena be dia be ny trondro azo, ary amin'ny mahisa satria tonoan-jareo ilay isa izay natalanjona aza ny mpianatra. Hitantsika eto mibaiko fahatelo eo amin'ny 12 izay omen'i Jesosy Kristy. Raha nanome baiko izy voalohany momba an'ilay hoe alefaso ny aratanareo, alatsao ny aratanareo amin'ny 9, nanome baiko izy eo amin'ny 10 hoe analao ny hazan-drano, dia eto amin'ny 12 indray dia hoe avy isakafo. Avy isakafo. Fantatry zareo fa Jesosy Kristy io fa misy apahany amin'zareo ohatran'ny somary gagagaga, ohatran'izy fa tsy izy. Fantany ihany fa ny tompo izy dia tsy nasana ny tany izy, fa mety misy zany tamin'ny endrin'i Jesosy Kristy zavatra izay ohatran'ny hoe niova kely. Ary fantatritsika zany fa efa mivatana nomem-boninahitra io ka mazava ho azy izay zavatra izay. Fa eo amin'ny 17 dia hitantsika fa Jesosy dia nandray ny mofo ka natolony azy, dia avy eo naka an'ilay hazan-drano dia natolony ihany koa. Tena misy zavatra be dia be no tokony tonga ao an-tsaintsika ny amin'ny fotoana io, fa io 17 io no faratapony amin'ilay tantara ao amin'io 1 ka hatramin'ny 14 io. Eto Jesosy Kristy dia mamaly an'ilay fanontaniana izay tsy sahan'ny mpianany apetraka. Tena apetraka Jesosy Kristy mazava amin'izany zavatra ataony izany, fa izy ilay mpiandry-ondry tsara. Izy ilay mpiandry-ondry izay manome an'izay ilain'ny ondriny amin'ny ara-panahy sy amin'ny ara-nofo. Izy ilay mpiandry-ondry izay tsy tonga ho tompoina fa ho tonga hanompo. Tadidinareo no nataon'i Jesosy Kristy nanasa ny tongon'ny mpianany, dia eto indray izy no manolotra an'ilay mofo sy manolotra an'ilay hazan-drano an'ilay mpianany. Ary fahatelo, izany sakafo izay niarahan'zareo nihinanana izany dia mampiseho ihany koa fa i Jesosy Kristy ny zavatra tadiavina ary ny zavatra angatahany amin'ny mpianany dia ny hananana fiombonana aminy, ny iarahana aminy, ny fananana fifandraisana akaiky aminy, ka hoe mizara fiainana, mizara sakafo izy ireo eto. Ka eto izany, raha niseho tamin'ny mpianany indray Jesosy Kristy dia naneho ny toetrany izay efa nampiseho nandritry ny fotoana fanompony alohan'ny nahafatesany. Dia ninona moa izany? Ny matompo azy. Izy ny tompon'izao tontolo izao, izy izay nampangina ny ranomasina, izy ihany koa no mampamokatra azy ireo ao anatin'ilay fitadiavana hazan-drano, ary ampisehony ihany koa fa izy dia tonga tsy hanompo fa ho mpanompo. Izy ihany koa dia mampiseho ny toetrany amin'ny mahatompo tsara, feno fitiavana sy honena sy be fahasoavana azy. Satria tamin'ny fotoana izay tsy nahomby ny mpianany, dia tamin'iny fotoana iny izy no tena naneho fa eo izy ary tena te hikarakara azy ireo izy. Mila tsarontsika fa tao anatiny izay fotoana rehetra izay hitantsika voatantara ao anatin'ny filazantsara izany, dia na dia indray mandeha ireo mpanarato ireo dia tsy nahazo na inona na inona raha tsy nisy fanampianan'i Jesosy Kristy. Misy zavatra izay tiany ny ten'Andriamanitra ampianarana antsika izay mpanaradia an'i Kristy ankehitriny, izay tena afaka raisintsika avy amin'ireo zavatra vao hitantsika ireo avy eo amin'ny Jaona 1:21 ka hatramin'ny 4:12 io aloha. Misy lesona anankiefatra izay tiako apetraka ao anatin'ny lohantsika izay mpanaradia an'i Kristy.
Ny lesona voalohany dia hoe midika an'izany mpanaradian'i Kristy izany dia midika fiankinana tanteraka aminy. Fiankinana tanteraka aminy. Ao amin'ny Jaona 5:15 dia zao no teneny hoe izaho no voaloboka ianareo ny sampany, izay miray amiko ary izaho aminy dia mamobe izy. Fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Ny tompontsika dia afaka manome antsika an'izay rehetra ilaintsika araka ny haben'ny fahasoavana sy ny harenany any an-danitra. Ka noho izany mila miankina tanteraka aminy isika raha tena mpanaradian'i Jesosy marina. Ny faharoa, izany manaradian'i Jesosy izany dia tsy hoe fotsiny hoe miankina tanteraka aminy, fa faharoa midika izany hoe ny fankatoavana ny didiny. Fankatoavana ny didiny. Tahaka ny hitantsika nataon'ny mpianatra intelo teo tao anatin'ilay andiny nivakiantsika teo. Dia jerentsika indray mbola amin'ny Jaona 5:12 dia ny 10:10. Izao no voasoratra amin'ny Jaona 5:12, 10:10. Raha mitandrina ny didiko ianareo dia hitoetra amin'ny fitiavako, tahaka ny tandremako ny didin'ny raiko sy hitoerako amin'ny fitiavana. Ampifandraisan'i Jesosy Kristy izany fitiavana sy fankatoavana izany. Tafaka sarahana ireo. Tafaka miteny isika hoe aza tia Jesosy Kristy fotsiny dia afaka manao izay tiako. Tsia. Raha tena tia Jesosy Kristy marina dia mitandrina ny didiny. Izany ny tomoerantsika ao amin'ny fitiavan'i Jesosy Kristy. Fahatelo, tsy hoe fotsiny izany hoe miankina tanteraka aminy sy mankatoa ny didiny, fa fahatelo dia ny manompo, ny fanompoana, no fanehoana faratampony ny fitiavana. Ny fanompoana no fanehoana faratampony ny fitiavana. Asehon'i Jesosy Kristy izany ary isika ihany koa dia tokony haneho an'izany eo amin'ny fiainantsika. Afaka miverina isika eo amin'ny Jaona 7:12 dia ny 9:14. Tadidinareo tamin'ny nanasany tongon'ny mpianana izy dia izao ny zavatra teneniny. Koa raha izaho tompo sy mpampianatra aza no nanasa ny tongotrareo, ianareo kosa mba tokony hifanasa tongotra. Dia raha zaza nanome anareo ohatra fakatahaka ny amin'izany fifanompoana izany, tsy voamaika ava ianareo, tokony hanao an'izany. Ary izany no itenenany tokoa fa tena nanome ohatra faratampony izy amin'izany tena fitiavana izany. Ary izany fitiavana izany, izany tena fitiavana izany dia ny fanolorana ny aina ho an'ireo izay sakaiza. Izany no tenen'ny ten'Andriamanitra teo amin'ny fanisan'izany Jaona 1:7-9:12. Fa ny fahefatra, ho isika izany fiankinana tanteraka aminy, fankatoavana ny didiny, ny fifanompoana, ary ny fahefatra ny fifandraisana akaiky aminy. Ny fifandraisana akaiky aminy no marika fahefatra ny tena mpianatra Jesosy. Ao ataontsika eo amin'ny Jaona 5:12 miverinao indray tsika dia ny 10:14, hozy ny hoe ny tapany voalohany dia hoe tomoera amiko ry izaho aminareo. Izany no tena hoe tombontsoa lehibe indrindra angamba ny tenenako azy. Mbola raha tsy ampanao izany hoe mbola ambony noho ny hoe tsy fandehanantsika any amin'ny afo be sy ny hoe famelan-keloka. Eny, goavana reny zavatra anankiroa reny, fa mbola ambonin'izany dia ianao lasa iray, lasa miombona mandrakizay amin'ilay Andriamanitra izao tontolo izao. Ianao dia tsy hiala eo ambanin'ny fikolokoloany manokana sy fikarakarany sy ny fitandremany mandrakizay. Ary mila tsy adinontsika fa izay fiombonana noho ny fitiavana izay no vokatra voalohany ny famonjena. Mila tadidintsika izany fa izany hoe kristianina izany dia olona izay tiavin'Andriamanitra ary izay tia an'Andriamanitra. Olona izay tiavin'Andriamanitra ary olona izay tia an'Andriamanitra. Ary izany izay fitiavana izay no hitantsika votoaty indray avy eo ny resaka manokana izay ataon'i Jesosy Kristy amin'ny Petera. Jerentsika vetivetika ny 5:15 hatramin'ny 7:20 moa izany. Fantatsika moa fa Jesosy Kristy dia mbola misy resaka izay tiany atao manokana, ataony manokana amin'ny Petera. Hitantsika fa nisy baiko anankitelo izay nomeny teo 11, 12, 12 dia nankatoa azy ireo i Petera. Fa ankehitriny misy fanontaniana izay andeha hapetraka Jesosy intelo misesy. Ary io fanontaniana io tena fanontaniana izay miditra hatrany amin'ny farany anatiny amin'izany mampetera ny Petera izany, hoe inona ny tena ao am-pon'ny Petera. Jereo ilay fanontaniana izay apetrany voalohany
fomba ametrahany an'ilay fanontaniana voalohany amin'ny 5:15 hoy Jesosy tamin'ny Simona Petera, Simona zanako Jaona, moa ny fitiavanao aho mihoatra no ny fitiavany ireto. Io moa misy adihevitra mpandinika hoe iza ilay ireto, hoe ilay sambony tsy ilay aratony ve, ka hoe antsony tompo izy hoe tena hoe andany fiainany taloha ka tena hoe anara-dia marina azy. Mety ho marina izay fa hitantsika fa efa nantsony tompo anao an'izany izy tany amin'ny Lioka 5 tany amin'ny voalohan'ny ministeran'ny tompo. Fa eto ny zavatra mety teneny Jesosy eto dia izao hoe ianao ve Petera dia tia aho mihoatra noho ny reto mpianatra hafa reto. Fantatritsika mankony, inona moa ny tena olan'ny Petera? Ny anisan'ny olan'ny Petera dia io fieboeboana io. Anisan'ny olan'ny Petera dia ilay tsy lanjana tsara ny zavatra ataony fa tonga dia mirofirofo. Ny zavatra izay tiany Jesosy hatongavana eto amin'ny Petera dia izao hoe inona tsara ny ao am-ponao, manosika anao an'izay zavatra ataonao. Raha tena vonona araka marina ianao dia tena atosom-pitiavana marina ve ianao anatin'izany ary atraiza ny fitiavanao aho. Izay ny fanontaniana izay apetraka Jesosy Kristy amin'ny Petera, fa sady manontany an'i Petera koa izy. Ianao ve dia mbola hanohy amin'ilay fataonao taloha ka hampitany fitiavanao amin'ny fitiavan'ireto olon-kafa reto? Anahako ihany koa. Ianao ve Petera mbola miditra amin'ilay eboebo hoe ianao no tena faran'izay araka ny efa nataony taloha, hoe na inona ny tranga tompo, na ireo hafa ireo andeha handao anao, za kosa aloha tsy handao anao mihitsiny. Dia tadidintsika moa inona ny vokatra an'izay dia nahatonga anazy nandany tompo intelo. Dia eto nefa ny Petera dia inona no valian'i Petera eo amin'ny 5:15, eny tompoko, ianao mahalala fa tianao aho. Hitantsika fa namaly Petera teto ka niteny izy hoe ny tompo no mahalala fa tena tia anazy i Petera. Eto moa amin'ilay resaka hoe fitiavana io dia raha mijery ianareo angambany any amina toeran-kafa dia misy resaka be foana amin'ilay teny ampiasaina zany amin'ny teny fototra amin'ilay teny hoe tia, amin'ilay teny hoe fitiavana. Ny fanontanian'i Jesosy rehefa manontany izy hoe tia aho, hoe mihoatra noho ny fitiavany ireto ve ny fitiavanao aho, dia ilay teny hoe agapao. Dia rehefa mamaly i Petera dia mampiasa an'ilay fitiavana hoe phileo. Betsaka ny zavatra voasoratra momba an'izany fa ny zavatra hitako hoe tena zavatra tokony ho tsindriantsika dia tsy any amin'ilay hoe inona ilay karazana teny izay ampiasain'i Petera eto, fa ilay asehon'i Petera amin'ny toetrany amin'izany fanehoam-pitiavana izay ataony amin'ny tompo izany. Raha nanontany indroa Jesosy Kristy, tia ahy ianao? Dia avy eo nanontany fahatelo. Dia rehefa nanontany fahatelo izy dia hitantsika eo amin'ny 7:17 fa naninona Petera? Nalahelo mafy izy. Ary tena nalahelo mafy izy tamin'izany. Ary tamin'izy nalahelo mafy izy tamin'izany dia inona ny antony? Dia satria tsy maintsy nipotehyan'Andriamanitra ny eboebony. Tsy maintsy nipotehany Jesosy Kristy ilay tena ilay hoe ilay toetran'i Petera ilay mora mitroatra. Ary naveriny Jesosy Kristy tsikelikely izay mba hahatonga an'ny Petera tena hamantatra avy ao anatin'ny fony fa tena tia an'Andriamanitra tokoa izy. Jereo tsara ny valiny, jereo tsara eo amin'ny 7:17. Tompoko, ianao mahalala ny zavatra rehetra, fantatrao fa tia anao aho. Isaky ny namaly teo hoe tompo ianao mahalala, amin'ny dikatenintsika moa dia mivoaka ilay fanavahana eto dia miteny foana i Petera hoe ianao mahalala, fa eto izy dia miteny hoe fantatrao. Teny hafa ny ampiasaina eo amin'ny teny fototra amin'izay hoe fantatrao. Ary izay dia tena maneho fa tena hoe ny tompo no mahalala no mahafantatra amin'ny antsipiriany ny zavatra rehetra araka ny teneniny eo amin'ny 9 eo. Izany zavatra izany dia tena hoe mampiseho fa i Petera dia mametraka ny tompo amin'ny mahatompo azy izany ary tena nanitry teny izy. Eny, izay vao nazava tamin'i Petera tsikelikely an'izany hoe ilay fanetretena izay tokony hananana rehefa manompo ny tompo izany. Tsy vitany hoe fananana zotom-po izany fa zava-dehibe ihany koa ny fananana fanetretena.
Ary izay fanetretena izay rehefa zay ny hazo ny petera tsara dia zay ny tompo afaka mibaiko azy hoe fahano ny ondriko ary andraso ny ondriko. Hitanareo, ny anisany ny takiany Jesosy Kristy voalohany indrindra amin'ireo izay mpanaradia azy dia izay fanetretena izay. Tsy misy mpanaradian'i Jesosy izay tsy voamariky ny fanetretena, fiankina sy fankatoavana. Fanetretena, fiankina sy fankatoavana. Raha izay telo izay no tadidinareo avy amin'ity lesonantsika androany ity dia efa zava-dehibe satria izany ry havana no tena mpanaradian'i Jesosy Kristy. Olona izay manana fanetretena, fiankinana ary fankatoavana ny Jesosy. Ary hitantsika fa nazava tamin'ny Petera izany satria raha mandeha any amin'ny Petera voalohany 5:5 isika dia fantatra tsika ity andiny ity azon'ny Petera ny lesona. Koa amin'izany manetretena ambany tana maherin'Andriamanitra mba hanandratany anareo amin'ny fotoana. Mazava amin'ny Petera fa fanetretena tokoa no fandehanana araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ary izany fanetretena izany dia hitondra amin'ny Petera ka hatrany amin'ny namaritiora azy, satria araka ny efa notenenin Jesosy Kristy eo amin'ny andininy manaraka eo dia fantatsika fa andeha ho faty tokoa i Petera eo noho izay fahanarahany an Jesosy Kristy izany, 5:20 izany. Dia hitantsika fa noho ny fanarahany an Jesosy Kristy dia nitondra an'azy ka hatrany amin'ny fahafatesana izany. Kanefa efa nampianarin Jesosy Kristy izy niankina tanteraka amin'ny tompo, na inona ny tranga aminy ary na inona ny tranga amin'ny namany dia i Jaona izany izay nanontaniany moa dia nivalian'ny tompo tamin'ny fomba mahitsy be izy eo amin'ny 2:20 dia hitanareo fa misy baiko iray izay averina eo amin'ny 5:7 sy eo amin'ny 2:20. Ianareo anie amin'ny Jaona 1:20, 5:7 ary rehefa voalazany izany dia hoy izy taminy manaraha. Dia jerenareo indray eo amin'ny 2:20 rehefa teny somary mahery vaika kely izy amin'ny Petera, hoy Jesosy taminy raha tiako hitoetra izy mandra-piavaka ahoana izany, hoe tsy haferanao zany Petera, fa ianao ahoana ozy fa manaraha ianao. Zany hafatra zany ihany koa no omeny tompo antsika, manaraha ahako ozy ny tompo. Antsoiny tompo isika hanaraka azy, ka raha hanaraka azy isika dia mila tokoa isika mandiny tena isika ary miaiky raha mbola misy ny fihebuheboana izay misy ato anatintsika ka manolo tena indray ny hanaraka azy. Tahaka ny Petera eto izay antson'ny Jesosy Kristy hanolo tena indray hanaraka azy, raha efa nantsony tany aloha tany hanaraka azy dia eto izy dia hoe efa azonao zao ilay lesona Petera, vonona ve ianao ny hanaraka marina, ka nanolo tena indray Petera ny hanaraka an Jesosy Kristy. Antsona ihany koa isika ny andiny tena ary hanolo tena hatrany indray ny amin'ny fanarahana an Jesosy Kristy, ampanetretena, ampiankinana tanteraka aminy sy ampankatoavana ny didiny. Fantatro efa be dia be ny zavatra hitantsika androany ary mandeha ny fotoanantsika, tena mandeha izany fa tsy maninona ampintsika anankiray satria manan-danja izay dia nisehoan'i Jesosy Kristy tamin'ny Jakoba manokana. Izao ny isika eo amin'ny Korintiana voalohany 5:12 efa novakiantsika io moa omaly fa tsy maninona. Korintiana voalohany 5:12 dia ny 7. Rehefa afaka izany dia niseho tamin'i Jakoba izy. Haiko nareo raha manana fianakaviana na raha manana namana akaiky fa raha manana fianakaviana izay tsy mino an Jesosy Kristy. Zahako aloha dia misy ny olona sasany ao anatin'ny fianakaviako izay mbola tsy manana, mbola tsy mino an Jesosy Kristy. Ka ity nisehoan'i Jesosy Kristy manokana tamin'ny Jakoba ity dia tena manome fanantenana aho ary tokony hanome fanantenana antsika ho an'ireo havantsika izay mbola tsy manana ny Kristy. Jerentsika anie vetivetika any amin'ny Jaona 7:5. Ao amin'ny Jaona 7:5 dia nizao ny zavatra voasoratra tao hoe fa na dia ny ralahiny aza dia tsy mino azy. Teo alohan'ny nahafatesany Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana,
Ary nandritran'izay 30 taona izay mahery izay niarahan'izy ireo niaina tamin'i Jesosy Kristy dia tsy nino azy ny rahalahy. Azontsika tsaina ihany fa sarotra be izany miara-miaina amina olona tanteraka izany, izany olona tsy manao diso izany mihitsy, izany olona tsy mety bedin'ny ray aman-dreny izany mihitsy, fa ohatrany ianao foana no manao ratsy eo anatrehany. Olona izay tanteraka amin'ny fahaizany, amin'ny fahendreny amin'ny zavatra rehetrarehetra, olona mora mianatra, olona mora mandroso, olona tena hoe noho ny olona tamin'izy 12 taona aza dia efa nohon'ny olon-dehibe. Ohatrany ahoana re izany rahalahin' Jesosy izany, mamperiperitra ihany. Dia ireo ny any amin'ny Marika 7, any amin'ny Marika 7 ny 1:20 dia mampiseho antsika ny karazana toe-po nananan'izy ireo teo anatrehan'i Jesosy, ary ny havany raha nandre dia nivoaka hiazona azy fa hoy ireo efa very saina izy. Lazain'ny zareo efa very saina aza Jesosy Kristy. Fa noho izany dia ohatrany hoe tena ireo angamba ny farany andeha hanaradian'i Jesosy. Kanefa ny fantatsika fa niseho tamin'i Jakoba izy tao aorinany ny nitsanganany tamin'ny maty, dia izao ny andao isika ao amin'ny asan'ny apôstôly 1. Io antsipiriany anankiray io anatin'ny ten'Andriamanitra dia matetika izy io voadingana ary tsy hitantsika io zavatra io. Jerenareo ny anaty asan'ny apôstôly 1:4-12. Izao ny zavatra voasoratra tao. Ireo rehetra ireo ny ray saina naharitra ny vavaka mba amin'ny vehivavy sy Maria reny Jesosy ary iza ary ny rahalahy, ary ny rahalahy niova tanteraka ny fijerin'ny zareo an' Jesosy, ary tena mihitsy matoky ahako fa ilay nisehoan'i Jesosy Kristy manokana tamin'i Jakoba tao aoriana nitsanganany tamin'ny maty no nahatonga an'izay fiovana izay. Tena tsy haintsika satria tsy nitenen'ny ten'Andriamanitra amintsika hoe inona ny tenen'i Jesosy Kristy tamin'izay fotoana izay, fa tena nanova ny Jakoba tanteraka. Any amin'ny asan'ny apôstôly voalohany hitantsika efa miaraka manompo, miaraka mpianatra eo izy. Any amin'ny asan'ny apôstôly 5:12 dia fantatsika fa izy ny anisan'ny mpitarika ao amin'ny fiangonana ao Jerosalema. Any amin'ny Galatiana 1, any amin'ny 1:7 dia hitantsika fa i Paoly aza no mandeha mangataka torohevitra amin'ny Jakoba sy ireo olona sasany tao Jerosalema amin'izay tokony fitondrantenana kristiana jentilisa eo anatrehan'ny lalàna jiosy izany. Hitantsika fa tena niova tanteraka Jakoba, ary ara-tantara ihany koa raha mamaky misy an'izay mpanao tantara izay hoe mpanoratra tantara izay Josephus, dia miteny izay Josephus izay mitantara fa lasa martiora ihany koa Jakoba noho ny vonoina, ny toraham-bato noho ny finoana an'i Jesosy Kristy. Dia alohan'ny miteny Jakoba ihany no raisintsika amin'izany farany an'izay tena fiovam-po izay dia ao amin'ny Jakoba, ndao ny nareo amin'ny Jakoba 2, ny Jakoba 2 dia ny 1:1. Inona ny zavatra tenenin'ny Jakoba eto? Ahoana ozy? Ry rahalahiko, aoka tsy asiana fizantavan'olona ny finoanareo ny tompontsika dia Jesosy Kristy, tompon'ny voninahitra. Lazaina fa tompon'ny voninahitra Jesosy Kristy, satria izay vao azony fa ny tompon'ny voninahitra no tany aloha tany niara ray chambre tany, niaraka natory taminy, niaraka nisakafo taminy, niaraka nilalao taminy tamin'ny fahazazany, niresaka taminy amin'ny mampirahalahy azy ireo. Ary io rahalahiny io dia naharitra ny tsy finoany, naharitra ny fanaovany ny rahalahiny tsinotsinona azy, ary nandoa ny vidiny ny fahotany teo amin'ny hazo fijaliana, nijaly ho an'ny fahotany, ary io rahalahiny io no nitarika azy tao amin'ny finoana. Nandritry ny 20-30 taona Jesosy Kristy dia tsy nitsahatra nijoro vavolombelona sy nivavaka ho an'ny rahalahy, ary resaka anankiray izay nifanaovan'izy ireo tao aoriana nitsanganany tamin'ny maty no nitrangan'ilay tena fahagagana, dia nahatonga ny rahalahiny ino an'i Jesosy Kristy. Koa tahak'izay koa ve isika? Manana olona izay tsy mino an'i Jesosy Kristy ve isika any amin'ny fianakaviantsika? Dia tokony mazoto hatrany isika ny hivavaka ho azy ireo, ary tokony hazoto hatrany isika ny hanome ohatra fakatahaka ny amin'izany hoe kristianina izany, izany mpanaradian'i Kristy izany, ary tokony hazoto hatrany isika ny hizara manokana ny tenin'Andriamanitra aminy
raha sendra misy ny fotoana izay ahafahantsika miona manokana amin'ny olona izay tsy mino io. Andriamanitra izay nanao ny fahagagana tao amin'ny fiainan'ny Jakôba nahatonga azy mino, no afaka ihany koa noho ny fahasoavany manao fahagagana ka hahatonga ny havanao ino ihany koa. Ka dia mbola misaotra ny Tompo isika ny amin'izany teniny izany, ary hivavaka isika ankehitriny. Andriamanitra rainay ao, dia mbola misaotra anao tokoa izahay ny amin'izay zavatra nampianarinao taminay androany tamin'ny teninao, ny amin'izany tena mpanara-dianao izany. Mampatsiahivo anay tokoa Andriamanitra, misaotra anao ny fampatsiahivana anay, ary ataovy Andriamanitra izay tadiavanay hatrany ny mazava-dehibe ny fanetretena, ny fiankinana aminao, ary ihany koa ny fankatoavana ny didinao. Ianao anie Andriamanitra no hanatanteraka an'izany eo amin'ny fiainanay, ianao no angatahanay mba hanokatra amin'ny masom-panahinay ary hahatonga anay hanana zotom-po hatrany ny tombo ny amin'izany fitoviana aminao, amin'izany fanarahana anao izany. Satria raha manohy ny tena ho kristianina tokoa izahay dia tokony handeha tahaka ny andehananao. Mivavaka ihany koa izahay ho an'ireo amin'ny fianakavianay izay mbola tsy manana anao, dia ianao anie Andriamanitra no nanao amin'ny fiainan'izy ireo ny fahagagana izay nataonao tao amin'ny fiainan'i Jakôba, ka tonga azy ireo hino anao ary ho fitaovana aza eo am-pelatananao ny amin'ny fanambarana ny filazantaranao. Ho voninahitra ao iary. Amen. Dia mbola misaotra antsika ny amin'ny faharetana hatramin'ny farany, dia rapitso raha sitrapon'ny Tompo isika dia hijery manokana ny hafatra mavesa-danja izay nomen'ny Tompo farany ny mpianany ao Matthieu 7:20 moa dia ilay iraka lehibe sy ny ihany koa ny hafatra izay miaraka amin'izany. Ka dia mbola misaotra anareo, dia rapitso indray ny fotoanantsika. Veloma toa.